Ireo vaovao amin'ny fanatanjahantena kosa no hitaterina aminao mialohan'ny isarantsika. Ny voalohany amin'izany dia ny Vitandrano Maraina ny faninanana baskety izay mitondra ny anarana hoe Tournoi de l'Indépendance izay mikarakarain'ny distrikana Atsimondrano sy ny sampiraraha-pahitry ny tanora sy ny fanatanjahanteny. Natao tao amin'ny lycée Joseph Ravangirena Valina izany lalao famaranana ny baskety izany. Ekipan'ny commune Pitatafika sy ny ekipan'ny brigadiny gendarmerie Itosy no tafita tamin'ny famaranan'ny fifaninanana baskety nokarakarain'ny distrikana Atsimondrano sy ny délégation de la jeunesse et de sport any amin'ny faritra iny nampitondraina ny anarana hoe Tournoi de l'Indépendance. Famaranana izay natao ateny amin'ny lycée Joseph Ravoangy Andrenavalina Andranona Ohatra Itosy io maraina io. Marihana fa ekipan'ny commune misafivy miampy ekipan'ny district ary ny ekipan'ny gendarmerie mifanitsana tamin'izany. Ireo ekipa ireo izay nozaraina ho vondrona roa tamin'ny Tanjombato no nifanitsana ny avy any faritra atsimo, raha tany Itosy kosa no nanaovana ny lalao rehetra ho an'ny faritra avaratra. Tonga nanome voninahitra ity famaranana ity moa ny lolo Madagasikara Bertin Randriamiaingo sy ny lehiben'ny district ary lehiben'ny tanàna vitsivitsy avy eny Atsimondrano. Ho an'ny lolo Bertin Randriamiaingo dia ny fanentanana anao hetsika tahaka izao ny manamafy ny firaisan-kina any amin'ny faritra Atsimondrano. Pisinay sy ny antony ijoroanay moa dia manentana izahay eny anivon'ny commune sy ny mpiara-miasa akaiky amin'izao hetsika tao izao izay hoe tournoi basket izany dia eto anivon'ny district ana Atsimondrano izay isorana manokana andreo mpikarakara sy mpanay anjara zany. Nefa na izana zany iza moa zahay izay zany zao eto dia manome voninahitra izay hetsika izay izay ny antom-pisinay ary mampirisika hatrany amin'ny ezaka ataon'ny commune isatsokajiny ireny sy ny fiara-miasa amin'ny hoe ohatra zao ny gendarmerie mandray anjara ao anatin'ilay izy dia mahafinaritra zany satria fanentana no ala izy mety hoe fitazaina ihany koa. Nefa na izana zany dia zava-misy dia noho ny asaramanitsy ny fetim-pirenentsika zany noho ny antom-pisiny zao hetsika fanatanjahantena zao. Raha ny fantatra moa dia ezahana atao isan-taona ity hetsika ity ary hitatra amin'ny taranja hafa ihany koa.